tena tsara raha velona mino aho fa vitanga nreto asa fanatsarana retroreto a fa le famatsiana vola no tiako azavainy sy amiko bebe kokoa. Ay raha ny amin'izay dia ho alefako aty amin'izay zany mandana zava-bebe kokoa satria izy no namola volan'le dossier rehetrretra. Ka efa vakiny se ve le dossier? Efa niarahana ny fandinika mihitsy aza nge. Tsy valiny se akory ane le fanontaniako hoe tsy ahina monasa ve eo a le findramam-bola any amin'ny banky. Ay ve zay ty seho anontaniany e. Iroborobo bebe kokoa raha ny orinasa ary tsy se ihany ve no teny hoe tompona ampitomboana mpizaha tany eto amin'ny hotely. Zany mihitsy a avorona telo eny mila volana etsika raha oelole raha teraka zany raha vao vita ho asa fanarenana io ary tsy ho sarotra amintsika ny amerim-bola amin'ny banky. Zay zany ko zay no tena nilakeo ny seha. Ya lozako aloha sia zany ary tena ara milafo reto le dossier nay sy mazava ho azy ndao ary manaka manaraka ray vasotosia. meko ohatra ianao a fisinina amboaritsika io isanandro sokafa an'io a resaka hoe du matin au soir fa tsy atao an'le style hoe weekend. Dia sila metatra na zana zao any teneniko anao ny any zavatra teneniko aiko io mila metra na zero ianao atsovy metra pa zany lesy mbola fanatsarana daholo e ahoana fa fanavozana ny tena tadavinay antaniny e. ohatra manaraka boaty sokafatsika zoma sabotsy lahady raha ilaina sitsika alakamisy ahoana milay ok milay lesy zany e. ahoana alty elanga sport ohatrany rajoko ondamanda ve tena patola zay vinina an'izay eny e fa mandeko ny endre veko manaraka farany kabare sokafatsika io atoato hoe merci rapa manaikinaiky anao a za ko manaiky fa zao fotsiny aloha ataoko lisitra fotsiny le pila rehetra reveko reny de ahoana dia la mifampiraraha aminy dia makaty amin'ny lofo hôtel sa hoany super le fa zao a mba boribory any amin'ny baininany kofinao ihany mivantitra zay sarabaina ny ely ty ohatra ty e koa zay fa raha bofinay fotsiny loatra ny misy zavatra tsy metimety zay sa leo ilamina dia leo izisy ro miala raha bofy aloha tsy miangy alohan'ny rabainina zaona tira setra masaka ane zandry mialy fa mba terijerevo mibandy rehefa mipitra fa tsy dangosanila foana ary patoa kalme la kalma tsara miraha fotsiny ala mialy sokatra ho an'la mivaravarany misy zavatra fa fatanao ty misy ry miora zavatra fahafenina kory manda raha tsy misy an'izany ary inona mampimeme lavana ohatrany ka mampime ahy ianao ka lazainao fa satrinao ny resaka amiko isan'andro tena marina ne zany e fa raha imemezana ohatr' zao kosa aloha za eny ary afaka iresaka foana anatsika manjana teo aivetisy hitako tsisy momaly amin'izao rehefa mandodo tokony mba hakanareo secrétaire koa nge izy io ry tale zara tsy manana secrétaire raha fa iseho ny tadaviny misy anatofa maika fa avindresaka taminy ateo ka mandanosy eo amin'ny andrasy fa karakaraika izy raha izany misaotra anao petsaka fa miandry azy misy ratofa zay tsy fona izay tsy remirana zany za koa ary mbagaga amin'izany dia ole resaka andresahako tamin'ny papa ve no itsony ianao miora anapaka amin'lohako ianao ty mandana aloha e sa iaraka aminao zany tady amin'ny vatsisika tsisy tokony isalasalako koa zangananao raha tsy amin'misy ratofa ohatry ny alahirana ihany ty fiarahantsika ty raha dofaka anomboka indray anao ry Claudia fa inona indray ny dadavinao tsy efa azo akory le portable dia vo maika alahirana raha izany foana fandraisanao any resako aizako isaky miresaka aminao a dia lazainao fangataka zavatra foana soa dia mba tsy mety
ka tsy hitako anie zay manahirany samy any an-tranony dia mifampiatso fotsiny rehefa hiaraka. tsy any ny olana e mba fantatra moa fa nanao laza masaka tamin-drahoelona anie madame Virginie tratra ny tato amin'ny birao ntsika sermona re za nanaovan'ny madame Versy rahoelona anazy zao hoe ary mba mandangy akoa rahoelona zany a ny tsatohako teto izy dia nylazainy fa tsisy inninona tsy mahalala ny rahoelona rehefa izy mahazo an'izay tokantrano tsy ahako izay dia nanaky ny fiampangano Virginie ve ianao? raha dofa amin'ny fomba ahoana zao raha tsy fantatra zay anjoko fa misy inona tsisy ininona fa tsy fantatra fotsiny zay fanapaha-kevitra ho raisin-drahoelona miotikodina koa ny resakôry Claudia fa tsory a rahoelona ny raha dofa ny nalehibe ahy se sorana betsaka izy zoany ny teny anarany misy zavatra tsy mety ataoko raha ny momba antsika dia lazao azy fa olon-dehibe ianao a tsy misy idira amin'ny fiainanao rehetra ka vitan'izany fa izy ty raha dofa inona koa fa malalava resaka e raha roasiny ao an-trano ary aho dia ho aiza sa nampiamialany aminareo tsy anjarako mimeritreritra an'izany afaka manofa trano anie ianao e ie dia raha roasiny amin'ny hotely indray ary aho dia ahoana fa izy ve no andidy aeto amin'ny orinasako e iza no andidy aeto oy aeo manda asevy mandroso izy mba ataovangaikaingana loisa fa manomboka mivezivezivezy zany olona tamin'ny hotely ato zany a fa tena tsy mijanona mihitsy re mademoiselle Paty tsy machine any akory fa olona ihany asa tena mivava re Louise a ngala atao mba tsara ho fatany any zany ka amin'izay koa tonga tsara ny akotsofin-drahoelona Devait y déjeuner continental. Allô Patricia? Mba mila devait déjeuner continental any chambre 119 azafady. moramora le ny mibaiko raha azy Natanatinazy koa izy loatra azafady. eny re mademoiselle Paty eo efa kaiky ho vita koa ny ety ivelany eto fa ho avy tompoko Ary Louise ato ohatry ny source reny hitanao ihany tsy eo amindritoko mantsy ny toerana ka indrindra miresaka ary Paty Louise avy zavy nahatezitra anareo e aoka rery Paty zavatra fa mahazo azy re azo lazaina hoe tafiditra ao ihany aloha ndry mba marenina rery Louise fa misy inona ary madame Ranja mba tantarao anary anga fa makarary lohako ka fizarery no atao arary andoha eo ranona aoka rery Louise zay inona ny oke manginona reo rehefa te angina za akory sy tongoloko tapena mbavalavo zao monsieur le directeur mitady anao indrindra fa misy resaka tiako azavy mipetraka bonjour monsieur Radof ona Claudia mijanona ianao fa tsy misy resaka fenina koa rehefa mipetrahanao manjary manalokaloka ohatrany razana tsy hita monsieur Radof nenanao ary ato zao ary mihaino fotsiny aloha dia rehefa manontany aho vao mamaly mazava zava-dehibe ny resaka toko amse ka mila valy teny entitra sy matotra amin'ny fanontaniana rehetra apetrako fa resaka momba ny aza ve ny ilanao fanazavana amiko monsieur Radof ary se ve tsy lazaiko hoe enoy fotsiny aloha ahy ka tsy azony kosa ne ny ainy amin'ilay fomba firesaka ao monsieur Radof tsy marina zany lazay mademoiselle Claudia zany monsieur Radof tsy natao zay amalifaly anareo ane ahy marina zany tompo sady asako nginy atao eto fa tsy kilalao nareo ny tsy maintsy miezaka manao zay mahafapo aho sa ahoanao izy tsy ilana fanazavana fanampintsony zany sady amin'ny mahalehibe ny orinasanao
zay ny tokony hitondra fanazavana na amin'ny zavatra tao na amin'ny zavatra mitrango eto amin'ny orinasa zany. Très bien, hitanao tsara zany Claudia, mila fanajana sy fankatoavana eto amin'ny orinasa. Sady anjarany tsirairay koa nge mampandroso ny asa ary zay koa nefa nanakaraman'ny patron azy eto. Bravo, efficie no milaza ka dia ekeko tsara sady ho any indrindra matsy ny resaka fa alohan'izany responsable ny administratif financier se ka misy resaka tiako atao am'se rehefa avy eo zany hoe resaka tokony iarahana miora moa zany. Fa resaka momba nina moa le izy tompoko raha sy modisy? Resaka momba n'le fanatrehana ny fanavozana ny tiako resahana am'se efa reto indrindra ny dossier. Tsisy ankizy mihitsy angao no ianao no manaritra an'reto anay. Sa mba tia sahirana manokana aminay ianao chef Patrick? Ka ianao any anie madame Vero teny tamiko hoe tokony karakara client important. Sa tsy vahiny tavety any mety fa tokony mihitsika. Za aza ataonao zava-betsy zany fa tsy tiako zany a. Za rehefa tsy mahazo aina. Tsy hoe ny vahanao anie zany madame Virginie fa ny aja sy ny voninahitra ao. Tsy hoe ila majinika akory fa ianao kosa aloha sady tsara bika ianao tsara tare. Dia misaotra rery Patrick a. Mekona. Mahasotomana ny toko. Misaotra Patrick a. Fa mahafinaritra ihany no miresaka amin'izy iny. Ohatra ny hoe nahita andravelona taloha izany ditsy. Tsy mahagaga olona mifampitaiza izy mianaka kaiza ary Patrick tsy anahaka andravelona. Fa hitako hoe ohatra ny sahirakira-tsainy izany izy iny tato ato. Sady izy fijery arivera. Mandamina ny dossier momba ny asa fanotarany hotely fotsiny izy fa tsy misy inona akory ka. Na nenenako mihitsy n'ilay resaka momba ny Claudia sy Radofo nataoko taminareo vaty. Izy indray no tokony ifampiresaka raha tsy mifanamana ry Virginie. Sady aza be eritreritra fa efa milamina ny amin'iny. Nanaiky nataony azy any Claudia. Niteneninay mafy izy ary laza taminy Raoelina fa andray fepetra manokana momba azy raha mbola manao ny ataony any Claudia. Hita mivery any ange ny toetrandratofo. Mahanay ahy manko sao dia ho simbasimbany eo Claudia ka izay indrindra no antony. Tena isaorana re izay nataonao ny Virginie. Misy ana raha maso amin'ny Claudia iny. Raha Radofo ange tsy laitra e. Ny olona rehetra mahita hoe tsara tare, tsara bika ny vatiny. Fa izy any akafa foana ny masony. Mba eritreritra tsy mandro kosa ngany ianao ry Virginie. Misy kely an'izay ihany aloha e. Fa angamba mahatezitra anao ny tenenako an'ity zavatra ity. Fa misy inona indray? Indraindray aho ohatra ny lasa eritreritra mihitsy hoe maninona raha ny tsy ohatra andrahoelona ny vadiko e. Ay ve zany e. Tsy maintsy mba misy eritreritra kely mandeha amin'izany ihany fa ho aiza amin'ny anjara moa e. Sady zao koa ny tena marina ry Virginie. Ny tena no tokony asoavina. Ka izay indrindra nge ny antony tenenako hoe na nenenako aho le resaka momba ny Claudia iny. Sady zavatra miforoniko fotsiny ene iny e. Ahoana? Fa tsy tao ambirondra Radofo akory izany Claudia? Tao izy ka. Fa izany hoe tsy nanadalan-Radofo aloha izy. Fa nareo mihitsy ny tena tiako isavovo. Fa inona ary izao dia mameno folo izao e. Tsy rariny rery Patia. Taovy tonga tsara any amin'ny tale zany.
aiza veko tsy mba misy fanazavana akory fa avy hatrany dia sazy ny mahazo anao. oka re zay loizy a efa vitany amin'iny raha atao ento brosy dia ntaontsika andefa mbola nasalamba. Vita foana re zany e, aloha mihitsy aloha zava-mipatiny resaka. Ka zany hoe menao ndrifindriny tsy miteny. Mba rariny kosa very-paty. Nesorona tamin'ny karamana esirantsany ny vidin'ilay servieta 12 very. Mahagaga fa tao mahantra sy ny sahirana ihany ny tambesara ny fahavoazana. Mazava midry tsara izy izay ka dia anjarandry mieritreritra. Tsara ny fanazavana Armanda mba tsy isin'ny savovorony. Roviny zany no manomboka ny famerenana ny vola amin'ny banky voalohany. Heritaona riny fahavitantsika ny asa zany naveritsika ny vola voalohany. Efa nanakajikajy tsotsotra ihany fa efa mampidi-bola tsara le fanovozana amin'izany. Eny e, milamina tsara zany ny amin'iny. Efa tafarisaka ihany zay Israelina ka na izany aza tiako hoe ise mihitsy ny lovavan'le izy. Sy mantsy ny tompon'andraikitra voalohany momba n'iny fisamborana n'iny vola iny fa sisan'izay mpanatateraka fotsiny. Za aloha dia niombika hevitra tanteraka amin'ny Seradofa mihitsy satria raha nydiniana ilay dossier iny a dia tsisy nitantana ny lafiny ara-bola afa-tsy ny ao anatin'iny. Iny ka tsisy tokony atahoranareo iny amin'izany tsy mitombotsovina tely ihany no tsonjovoko an'io fa miankina tanteraka amin'ny koa fiainam-pianakaviana e. Eny e, marina zany. Za koa mba manana fianakaviana fa zay zany amin'iny Mademoiselle Claudia ndana tsovy miora dia lazao izy fa efa ato broko manda. Dia raha mbola any an-tranony izy tompoko dia ahoana? Atsoy amin'ny telefonina izy e. Zay fa mahazo mandeha anao. Eny tompoko. Milamina tsara zany ny amin'iny Romanda fa ny resaka fanaovana miora moa dia hitantsika eo izay fandaminana azy. Mila nanga ianao papa? Manao no Mademoiselle Miora? Fa tsy voe sika sy ianao ny aona dia efa ampiarahaba-ndray e. Efa taty foana anatro ny maraina. Ho aty amin'ny hotely mihitsy ny atondiako androany. Tsara kosa zaniko. Manara-maso ny asa? Mijery ny fomba ny mpiasa raha ny marimarina kokoa. Dia ina ny hitanao tao? Betsaka. Zavatra betsaka. Mipetra azy etsa. Natsoka anao Miora momba n'ilay resaka momba ny manda. Zay no diniantsika eto. Ay. Gaga n'izany nataonao izany indray ary Virginie. Na ahoana ianao no dia ratsy fanahy ohatr'izany? Lety ny foko ary vero a. Sady iny koa ngeny hitako hoe mba hanampianareo anahy. Tsy dia mahatoky andradofy iny mihitsy aho manko. Dia i Claudiane na raha tianao taty aminay? Na ninona raha niresaka manokana taminay Israelina ianao dia mifampidinika isika? Tsy tao an-tsaiko mihitsy aloha izany e. Efa vita ilay izy vao nanenenako. Mba hafantatrao moa ny mety fiatraika an'izany any amin'ny sainy Claudia ary mba azonao sairaintsaina izay mety fihetsiny na hanaonao foana ianao ka sady misorona satria mpinamana le sika e. Tokony tsy ho ny fampijery arina lava nefa tena anjara ny fahazompitaka. Tena ifonako rery very iny fa tsy mety a. Fa izay tokony atao re lazaina ka tena namako ianao e. Claudiane tokony hifonanao fa tsy za. Mba hafantatrao mantsy ny atezeran-drahoelina taminy a. Ka izay indrindra nge ny antony resahako taminao e. Dia ho tezitra koa ve Rahoelina raha ny resahako ohatr'izao e? Za aloha tsy Rahoelina e. Fa nampalahelo any nanaovanao any Claudia. Dia ahoana indray zao ny lazana aminy fa endrikendrika fotsiny nenao ka. Andray koa sy vero. Dia za ve dia ho tenenao ny Claudia? Izay fandramatra isaky ny fankahita eny izay. Fa raha nareo marina aloha mandinika iza maka an'izany servety izany.
misy tsykombakombatra n'ilay resaka ena misy voavary any orom-patsia misy fianakaviana kendrena mihitsy atao amin'ity orinasy ity aza dia miteniteny foana re Louise a ndao andeha aza mezela zay ndre ianao madimozely paty eo ary aza elo ianao a mbola be ny ataontsika iza no mikendrena izy ary Louise ohatry mahaliana azy anyresaka indrizany fisandray moa ny be mpialina eo fa tsy mande zanaka mpanasalamba manko ka tsy mba mendrika io directeur zakizakiny avita an'izany ohatray zao hito zao mipirofo fa paty ve ahoana e hosorapotaka anyreniny soka teny ho mpangalatra avy eo atao izay korontanany hotely dia voy eo ramanda nivoatena tokoa aza mbola mandeha londry a nianao natoko Monsieur Patrick efa nisy fitaovany fotoanany fanaovanareo aza miala azafady ary allo Patrick aza miala fa misy mitady ianao Louise dia avo amanda ve zany ozindry nareo koatra ny tsy mba mpijery tantara mitoy mora ngeny miteny hoe tarana bantsy fotobonembe zanaky ny faingatanana ve moa tsy ho mpangalatra dia vitatra ny amanda so dia mba Louise indray raha manao sain-dratsy eo dia ahoana raha malahelo azy indri dia ataovy izay azo indri atao e tsisy vita ny fiatserana fotsiny koa nge izy io e kinarina azoko atao izy indri e aza mody adala eo fa tsy na niaka renseignement any amin-drahoelona fotsiny aza ve dia tsy ho vita indri e matahotra an'izany kiza meo afotsiny vaovao e aza miatsaina amin'izany ndry izay fa lasa so tsy laitra indray vavandra fotsy be ndray Louise ai dia zay ny atso concert manda mamarana ny fianarana momba amin'ny fitantanana mantsy miora ka tiako atao amin'ny hotely any izy no manao stage de fin d'étude azo atao ve monsieur le directeur sa tsy azo atao ary tsy mahazo aina ny se zany sa marary tsy misy olana ka ny amin'ilay stage sa ny fahasalamana ny tsy misy olana so ifangaro mantsy samy tsy misy olana ary ngeratao bon mino aho fa tapitra tsorony sy azy ny pitsopitsony rehetra amin'ny resaka fitantanana tiako ivoaka major de promotion mantsy miora iny e iezakanao zay tratra ny saika fa madomazely miora kosa toko mba iezakanao zay tratra ny heriny mino aho fa omby izy ilaiko isan'ny asa vitany ny fahomby aza miora amin'ny stage io sotra ringaratao tady io koa nefa fa misy tompona ndraikitra mivokatra ratsy a zay fa dia mahazo mandeha nareo ary alamino tsara miaraka manda ary zay fandaram-potoana tongavanao ty amin'ny hotely tsy ny fampianarana ihany akory ny zavatra sahan'ny manda ny asan'ny hotely tsy maintsy mandeha ndao ary mandrapena ringaratao fa eny ary manda